Faly miarabanao ry havana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ny perikôpantsika androany ao amin'ny Jona toko voalohany dia manambara mazava fa Jesosy Kristy no zanak'Ondrin'Andriamanitra. Jesosy ilay tompontsika no zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ndao ry havana mbola hivavaka hiderana io zanak'Ondrin'Andriamanitra io. Jesosy tompo nideranao zahay, mankalaza anao fa ianao ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Rehetra izahay tompo te hahafantatra anao marina amin'ny maha zanak'Ondrin'Andriamanitra anao. Te handreny teninao zahay. Kanefa tsy tanteraka izahay tompo, fa te hanaraka anao marina. Te ho mpianatrao Jesosy Kristy. Ahidino ny fanahinao tompo, hanavao ny fonay mba ho fon'ny mpianatra marina. Dia manontany anay ianao hoe inona ny tadiavinareo. Ianao ny tadiavinay tompo, ianao ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ianao rery ny manafaka anay amin'izay tsy fahatanterahanay. Manafaka anay ianao amin'izay fahotana mandoto anay. Mitady anao izahay Jesosy tompo, te hitoetra eo amin'izay hitoeranao zahay. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt. À prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, Sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Ahidino ny fanahinao. Fanompoam-Pivavahana. Ny ranonay nanie. Atondrakao ny tany re. Preseo ny fahavalonay. O meu rariny izahay. Tapahinao ny gadranay. Ampiadana izahay. Jesosy Kristy tompontsika, ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra. Izy rery no manafaka antsika amin'ny fahotantsika. Manafaka antsika amin'izay tsy fahatanterahantsika.
ary miandry antsika izy ry havana anaraka azy marina ho tena mpianany. Andaontsika mbola hivavaka hanavao ny fanoloran-tenantsika. Jesosy Tompo, zanak'ondrin'Andriamanitra ianao. Tsy misy mpamonjy anay afa-tsy anao rery ihany. Ndreto izahay Tompo manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Anaraka anao ho mpianatra marina tokoa. Te hijoro vavolombelonao izahay Tompo eo amin'ny manodidina anay. Tianay ho hita taratra eo amin'ny fiainanay fa efa mpianatra ao izahay. Efa nahitanao ilay Mesia izahay. Ampianaro izahay Tompo hitady anao amin'ny fotoana rehetra. Ampianaro izahay hitoetra eo aminao mandrakariva, na ho fahoriana na ho fifaliana. Ampianaro izahay hiorina aminao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Te ho hita fa mpianatra tokoa izahay. Fa fantatray Jesosy Tompo fa izay mpianatra ao ihany no afaka handova ny lanitra. Te ho mpianatra ao izahay. Fantatray fa izay manana ny fony mpianatra ihany no afaka ho zanaka endry. Ankatoa ilay Andriamanitra rainao sady rainay koa. Te ho mpianatra ao izahay Jesosy Tompo. Ampianaro izahay. Raio mba faniriko raha toka sitraka ny andova lanitra ty eny ety antany kanefa tsy izaho irery firezany manao hiaraka amiko hatrany hatrany endry ny fiainana maniloatra ny tompo iray fandahiray sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo raio naona moe raha tomboka mani. Jesosy, zanak'ondrin'Andriamanitra ianao. Te ho zanaka endry izahay. Te ho zanaka mpankatoa ilay rainay any an-danitra. Ampianaro izahay. Raio mba faniriko raha toka sitraka ny ho zanaka manoa feno fahendrena ilofo hatrany koa amita ireo asanao ka tsy ireharefa anetritena endry ny fiainana amiloatra ny tompo iray fandahiray iray
Jesosy tomponay io zanak'ondrin'Andriamanitra ianao rery manafaka ny amin'ny fahotanay dia ndreto izay manolo tena anaraka anao raisy tompo ary ankasitrao ny fanoloran-tenanay ampianaro izahay amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady faharoa manaraka ny Trinité izao. Ny alahady iombonantsika anio dia hitondranam-bavaka ny sekoly manerana ny sahan'ny Fjkm. Iombona hatrany koa isika amin'ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe andrenana ny maha-kristianina ny finoana. Andeha ary sika ry havana hitsangana anao ny hira faneva ny 520 taona ny synodam-paritany. Ampitomboana aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy zanany. Amen. Hisaotra sy hidera ny anaran'Andriamanitra isika manao hoe hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avy indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko. Ny repirepi izy ka ringana tsy eo anatrehanao, fa efa nitsaray ianao ka nanome andrariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy,
ny anarany efa nokisenao faty mandrakizay tory ny amin'ny fahavalo dia tanteraka mandrakizay ny fandravana azy ary izay tanàna efa noravanao dia verina dia ny fahatsiarovana azy azy. Amen. Iombom-bavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra arainay izay any an-danitra ao. Ho mandrakizay tokoa anie fideranay ny anaranao. Ianao ilay Andriamanitra masina. Ianao ilay Andriamanitra manerana. Ary mipetraka eny amin'ny seza fiandriananao ianao. Satria ianao dia Andriamanitra be voninahitra
ary mitafy voninahitra ihany koa. Indreto izay zanakao Tompo, mitsaoka anao amin'ny alalan'izany tononkira-panahy izany, ary mitsaoka anao ihany koa amin'ny alalan'izao fijoroanay eto anatrihanao izao. Mahatsiaro izay fa ianao ilay rainay izay ankalazainay dia be fitsianao, efa nanamarina anay araka ny teninao ianao, ary ianao ilay be famindrampo. Fiainanay manontolo Tompo dia tsy nay entina manome voninahitra anao, ary entinay manoa anao, ary tsy nay hanehoana koa ny finoana izay efa nomenao anay. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanay masino derana eo anao, ary ankehitriny izahay dia miandrandra anao ilay Andriamanitray hanatrika anay, hamonto anay amin'ny fahafenoana, hahatsiarovanay fa eo akaikinay mandrakariva ilay Andriamanitra izay ivavahanay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy be voninahitra, no hanoina anay izany tonom-bavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Andehanao ny ravoalahatra ny ankizy sy ny tanora eo am-pitsanganana. Jesosy malalo, indreto izay zandrinao maniry mandrakariva mba ho tanora mpankatoa ny teninao, ho tanora noanao, ary tianay ny ho zaza feno fahendrena ihany koa izay ny amin'ny andronay rehetra. Ry Jesosy Kristy Tomponay io, tany izay ary sakambiny moramora fa te hanaraka anao amin'ny andronay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Petraka ianareo. Ovakitsika ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Exodosy 2:2 ny andininy 5. Exodosy 2:2 ny andininy 5. Rehefa hita izany dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nonosikafany dia hita ny zazakely, ary indro fa zazalahy mitomany, dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe: isan'ny zanak'i Hebreo ity. Amen. Ity tantara anankiray izay hitantsika ao amin'ny Exodosy ity dia tantarana olon'Andriamanitra anankiray izay fantatsika fa fantadaza ny amin'ny finoana. Andeha verenantsika rana ary ny tantaran'izany olon'Andriamanitra izany. Tamin'ny voateraka izy dia anisan'izay olona efa nosiparana ny fahazazany. Ty tantara ity manko dia tantara anankiray ny amin'ny zanak'Israely izay nandevozina tany Egipta. Ka Farao izay mpanapaka teo amin'ny tany Egiptiana dia namoaka didina na hoe ny zazalahy rehetra teraka dia ho vonoina avokoa. Nisy zazalahy kely anankiray ary ty ho resahantsika ity. Rehefa nateraky ny reniny izy dia hita ny reniny
fa zaza tsara izy. Ary tao anatin'izany dia 3 volana no niarovandray aman-dreniny azy sy nanafenana azy tao an-trano. Rehefa tapitra izay dia tsy hita intsony ny anaovana n'ity zaza ity, ka nitady ny fomba rehetra ndray aman-dreniny mba hiarovana azy, ka natao tao anaty vatakely izy ka nalefa tany anaty rano mba hiarovana azy izany. Rehefa nandeha nefa ny tantara dia izao, ny anabaviny atao hoe Miriama no niandry sy nitazatazana azy rehefa nalefa teny ambony rano izy. Indray mandeha nefa dia nandeha nitazatazana sy nandeha nandro teny amoron-drano ny zanaka vavin'ny Farao, ka nahita ty vatakely izay nitsingevana eny ambony rano. Rehefa nahita izany izy dia gaga, ka nampaniraka ny mpanompo vaviny mba hijery izany, ary ilay andin-tsoratra masina nivakiantsika teo dia nilaza hoe rehefa nosokafana dia hita fa zazalahy no hita tao anaty vata. Ary rehefa nahita izy dia taitra, ary tonga tao anatin'ity zanaka vavin'ny Farao ity ny hoe amindra fo amin'ity zazalahy teraka satria hitany fa tsara ilay zaza. Nitady ny fomba rehetra ary ny zanaka vavin'ny Farao mba hiarovana any Mosesy sy hitazanany Mosesy raha ity tantara ity, satria hitantsika fa i Mosesy ilay olona no resahana teto. Ny afatra ao atsika ary ny amin'izay tantara no fitinina ao atsika ny amin'ny Exodosy 4 izay dia izao: rakizy sy tanora meteza isika tsirairay avy ho tena olon'Andriamanitra. Meteza isika olon'Andriamanitra. Raha hitantsika teo izao dia hoe olon'Andriamanitra hitandray aman-dreniny fa tsara ilay zaza. Isika ihany koa ao tokantrano ao dia andeha aneo fianarana hoe aneo fa tsara eo mason'ny ray aman-dreny izay mitaza antsika. Fa ny zavatra hita entany koa dia izao: rehefa tsara ianao dia tsy hoe fahatsiantoka ao anao ny miseho na hoe ny maneho ny fahatsarana eo mason'ny olona sy ny ray aman-dreninao, maneho ny tenanao fianarana amin'ny asa tsara, fa isika rehefa tsara eo mason'Andriamanitra dia tahaka ny Mosesy amin-drana fo, amin-dran'ny olona foa ny amin'izay ataontsika rehetra. Koa anao ary rakizy sy ny tanora, meteza olon'Andriamanitra aneo fa tsara eo mason'ny olona. Ary rehefa tsara isika dia ny famindram-po no atafy atsika, eo ilay famindram-pon'Andriamanitra izay ivavahantsika, fa eo ihany koa ny olona amindra fo amintsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha isika hitsangana hanao ny hira voalahatra. Sika riavana, ataonay ahoana tokoa Tompo ao no ahay raha tsy misy ianao ampianatra anay. Indreto izay mangataka aminao mba ianao ilay mpampianatra tsara no ampianatra anay izany fahasoavana sy ny hatsarany izany mandray ilay tenim-pahasoavana avy amin'ny teninao izany. Tianay izay Tompo mba hivelona amin'ilay teninao, tianay izay hitoetra ao anatin'ny fampianarana feno izay omenao anay.
koa omeo anay ankehitriny ny teninao mba hitoetra ho fiainanay. Omeo anay ny teninao mba hamokatra eo amin'ny fiainanay ary mba ho tenin'Andriamanitra ho loharanom-pitahiana ho anay sy ny ankohonanay ary ihany koa ampitombo ny finoana izay ao anatinay ao. Irinay Tompo, mba ho tena lehibe hatratry ny ohatry ny fahafenoanao Kristy izay ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ao anatin'izao fiarahana aminao izao. Ry Andriamanitra rainay eo, aoka ny fanainao masina ary ankehitriny, hiasa mandrakariva tsy anatinay, ahatanteraka ny fifalianay noho ny amin'ny teninao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Iaraka mamaky sy hain'ny teny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha hitantsika, ao amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 2, ny 9 ka hatramin'ny 10. Eksodosy toko 2, 9 ka hatramin'ny 10. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jona. Jona toko 1, 5:30 ka hatramin'ny 12:70. Jona toko 1, 5:30 ka hatramin'ny 12:70. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 12, 9:7 ka hatramin'ny 19. Romanina toko 12, ny 9:7 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavy Levy, lasa anakavady tamin'ny taranaka zanakavaviny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta tsy dinty ny fiara, dia napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavitreny mba ahita izay atao aminy. Ary nidina zanakavaviny Farao mba andro taonely, ary ny ankizivavy nitsangatsangana teo amoron'ny ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavaviny Farao, dia naniraka ny mpanompo-vaviny iray izy ka nampaka azy. Ary noho nosikafany dia hita ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Dia io kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao: andeha aka ampitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho akaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao? Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy: andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka nakandreniny zaza. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy: ento ity zaza ity ka dia zaho ahy. Ary izaho andony karamanao. Dia nentiny tamin'ny raha vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanaky ny vaviny Farao izy ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano nangalako azy. Noho ny ampitsony indray dia nijanona Jona sy ny mpianandreo lahy. Ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary indreo mpianatra 2 lahy ireo. Rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy 2 lahy taminy: Raby, izay atao hoe Rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy: avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa hitany ora 10 tamin'izay. Andrea rahalahin'ny Simona Petera no anankiray tamin'izy 2 lahy izay nandre ny tenin'ny Jona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy: efa nahita ny Mesia izahay, izay antsoina hoe Rahadika ny Kristy.
dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao no Simona zanak' Jona, ianao no atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra mihoatra izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy ny asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, ary samy miara momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Amen. Itsanga sika ry havana. Petraka fiangonana. Vavaka sika ry havana. Ray malalo, sotranao zahay zanakao no Jesosy Kristy tomponay, noho izany tononkira-panahy mampatsiahy anay fa andalana ho any aminao zahay ray malalo. Ny angatahanay aminao meo anay tompo malalo, ny teny amatsinao anay, amikisanao ny fanahinay ety andalana, tena hoe anorenana ny makristianina anay. Zany vavaka zany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
raha fitinina ry havana ny afatra androany dia azo fitinina tahaka izao hoe ny finoana dia anorenana ny maha-kristianina ny ankohonana. Ny finoana dia anorenana ny maha-kristianina ny ankohonana. Misaotra ny tompo isika fa isy afatra ho antsika lehilahy loham-pianakaviana ary ho loham-pianakaviana. Misy afatra ho anareo vehivavy ary misy afatra ho anareo tanora. Anorenana ny finoantsika, anorenana ny maha-kristianina ny ankohonana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Ny afatra voalohany ry havana dia izao: ny raim-pianakaviana kristianina dia manapaka arak'izay onony, manapaka arak'izay onony. Zay ny ho antsika lehilahy, manapaka sika fa manapaka arak'izay onony. Vakintsika ny andininy Romanina 12, andininy 7 ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny fahasoavana ny mena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Ampiana Romanina 12 andininy 9. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana. Eo zany tsika raim-pianakaviana manapaka arak'izay onony. Eto amin'ny andininy 9 aloha dia hoe izay manapaka raim-pianakaviana zany. Tsika moa ato Isotry dia zay, aloha ampiarina eo anivon'ny ankonana ny teny amin'izay azosika tsara ny sitrapon'ny tompo. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana, aoka ho amin'ny fahasotoana. Amin'ny teny frantsay dia hoe soigneusement, soigneusement. Amin'ny teny frantsay dia hoe empressement. Aokisika lehilahy, aokisika lehilahy anapaka soigneusement ny ankohonantsika. Zany mampiavaka antsika. Tsisy lehilahy tsy manapaka ny ankohonana ry havana, fa zany mampiavaka antsika. Manapaka soigneusement, manapaka avec empressement. Ataontsika lara-pamena ny vady aman-janantsika ry havana. Zany lehilahy manapaka arak'izay onony, zany lehilahy manapaka amin'ny finoana. Rehefa manapaka arak'izay onony ka manapaka soigneusement, manapaka avec empressement, dia tsy mihevitra hoy ny apôstôly Paoly, mihoatra noho izay tokony heverina. Tsy mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina. Manan-karena be zany teny zany. Tsy manapatra fahefana zany, tsy manapatra fahefana amin'ny vady, tsy manapatra fahefana amin'ny zanaka. Tsy mihevitra mihoatra noho izay heverina.
ary sika lehilahy mbola afarany tsy hevitra mihoatra an'izay everina sika lehilahy rehefa tratra an'io avinafo-po sy avinafo-panahy amin'ny vady io mialatsiny aminao rahalahy fa tsy zany lehilahy araka ny fon'ny tompo tsy lehilahy hoe mihevitra arak'izay tokony everany na arak'izay oniny zany io hoe miavinaviny manambany vady manambany zanaka io fa nomena finoana ianao mena anjara finoana ianao ny apôstôly Paoly amin'ny 9:7 tsarovy zany dia ikarakara vady aman-janaka soigneusement ianao avec empressement ianao tsy hevitra mihoatra an'izay tokony ho everina ianao mena anjara finoana ianao dia lasa ilay saina hoe fa inona moa ty anjara finoana ty soratry Paoly io dia eo amin'ny tenin'ny Paoly ihany no ndeha jerentsika le anjara finoana menantsika dia azavain'ny apôstôly Paoly eo amin'ilay texte malaza eo amin'ny Korintiana 2:13 meko anareo fotsiny le référence le ao amin'ny 9:2 le finoana mafindra tendrombohitra finoana mafindra tendrombohitra zany rahalahy ny finoana meny atsika tsy maintsy manana finoana mahafindra tendrombohitra isika raha te hanapaka an'io vady sy zanaka ny men'ny tompo atsika io arak'izay oniny ary tsy hevitra mihoatra an'izay tokony ho everina angatao amin'ny tompo ary hoe tompo meo azy zany finoana mafindra tendrombohitra zany ary nareo ankizy faly mahita anareo mbola marobe indray androany eto ambavaky dadanareo hoe Jesosy talaoko aminao meo an'izany finoana mafindra tendrombohitra zany io dadako io azahoany manapaka anay soigneusement et avec empressement arak'izay oniny fa ndao jerenay ny ankely 1 Cor 13 tsy mamaika lafo ty dia tsy vita ny zavatra fa 1 Cor 13 ny 9:2 1 Cor 13 ny 9:2 ny anaran'i Jesosy ary na dia manana faminaniana zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra zaho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho zay nentinety mivavaka ataonareo zanaka ho anay ray aman-dreny meo finoana mahafindra tendrombohitra io dadako io ary indrindrindrindra koa meo fitiavana izy finoana miasa amin'izany fitiavana zany raha zany tsinitsinina isika hoy Paoly apôstôly zay ny afatra voalohany ho an'ny ray rehefa manapaka amin'ny finoana dia manapaka arak'izay oniny dia miasa ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'io ankonany eo izy Paoly ary rehefa zany no ataontsika lehilahy dia manapaka ny ankonantsika en bon père de famille isika manapaka ny orinasantsika en bon père de famille isika manapaka ny fokotany misy atsika en bon père de famille isika manapaka ny ty firenenty en bon père de famille isika manapaka fiangonana en bon père de famille isika raha zany dia tsinitsinina isika riavana zay ny fahamarinana voalohany ray mpianakaviana manapaka arak'izay oniny ny afatra faharoa dia ho anareo anabavy sy reny hoe vehivavy meteza ho vehivavy hitaiza zanakareo ho an'i Jesosy meteza ho vehivavy hitaiza ny zanakareo ho an'i Jesosy Exodosy 4 Exodosy
toko faharoa. Efa nampatsaivy pasternaly teo ny tantara Mosesy dia eo amin'ny andininy fahasivy eo amin'le hoe nentina teo amin'ny zanakavaviny Farao zany Mosesy zazakely dia nalain'ny Miriama mama Mosesy any hoe hitaiza azy. Dia eto amin'ny andininy fahasivy ny anaran'i Jesosy aroy ny zanakavaviny Farao taminy, ento ity zazy ty ka tezao aho fa izao andoha ny karamanao. Dia nentin-draha vehivavy ny zaza ka nitezay. Zanakavaviny Farao miteny amin'ny mama Mosesy zay niteraka azy avy eo an-kibony hoe tezao aho ty zazy ty. Ry havano, ranabavy malalo, aza tezaina ho an'ny Farao ny zanakareo, aza tezaina ho an'izao tontolo izao ny zanakareo. Tezao ho an'i Jesosy, tezao ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy. Eto dia voateraky Mosesy 3 volana eo dia le hoe tezaina ampinonoa izy, ampinonoa ho izy. Ok. Dia avy eo lazaina hoe rehefa lehibe le zanaka dia nafindra tany an-dapany Farao. Tsy fantatra marina hoe firy taona izy no nitezainy zany tezainy mamany Mosesy, tsy fantatra. Fa 40 taona latsaka kely, latsaka firy, tsy fantatra. Tao an-dapany Farao izy. Fa jereo ny vokatry ny fitaizana Mosesy, tezany mamany azy. Eny tezany zanakavaviny Farao azy. Soratra masina dia milaza hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly hoe tezaina tahaka ny zanak'andriana izy. Tsisy maratsy an'izany aloha. Tezaina tahaka ny zanak'andriana izy aroy ny asan'ny apôstôly toko avita ny fahendrena rehetra nananan'ny Egiptiana dia nomenan'ny Mosesy. Ny fahendrena rehetra nananan'ny Egiptiana dia nitezanan'ny Mosesy, nahery tamin'ny teniny Mosesy. Tsara zany tsara zany. Ary amin'izao alahady ny sekoly zao tsara hoe tsika sekoly ny sekoly malagasy mba miezaka amin'izany. Mbola lavitry ny afo ny kitay. Fa zao raha zany ny sekoly tao amin'ny nitezanan'ny Mosesy tao an-dapany Farao, ahoana ny vokatry le nitezain'ny reny azy nanomboka tamin'le fotoana nampinonoana azy ka natonga azy ankizy lehibehibe kokoa. Tena niadana ry havana Mosesy tao an-dapany Farao. Saingy zao vokatry le nitezain'ny mamany azy, vokatry le nitezain'ny mamany azy, azon'ny Mosesy natao ny janona tao an-dapany araka tamin'ny Farao, nanana laza, nanana voninahitra. Ary fantatra fa maro ny reny mety niteny tamin'izany hoe midapa amin'ny Farao aloha dia efa mba malaza, dia efa mba monadra, mba manam-boninahitra, fa mijanona tsara tsy zany nataon'ny Mosesy ry havana noho ny fitaizana nataon'ny reny taminy, tsy zany nataony. Tsy maintsy ny safidy izy. Zany olona hoe tezaina ho an'i Jehovah, tezaina ho an'i Jesosy. Inona ny safidy tsy maintsy nataon'ny Mosesy? Hoe ny safidy izy na hoe ho Egiptiana na ho olon'Andriamanitra, Egiptiana miadana na olon'Andriamanitra azo antoka fa hiara-pahoriana. Tsy maintsy ny safidy Mosesy, vokatry le fitaizana azy zany hoe ny safidy izy hoe na akafian'izao tontolo izao, akafian'izao tontolo izao, na ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra, ho zanaky ny Farao, na hoe anatanteraka izay mety hoe fanantenana na mpanantenan'Andriamanitra ny razam-beny. Zany ny safidiny ry havana. Ary ny epistilo an'ny Hebreo dia mazava be hoe
alonozy izy a niaritra fahoriana tsy zay hoe safidy ny fifaliana miaro falito zany riavana le safidy eo amin'le fitaizany ary amin'izao andro ny sekoly zao sika ray aman-dreny de zavatra mibanao tsy haintsika de hoe atafitany zanatsika peu importe raha hoe loha sy fony zao tontolo zao mibaiko azy peu importe na hoe laza sy voninahitra satria lasa manatsara torana zanakitsika any ampitan-dranomasina any reny malalo eto modely ny mamany Mosesy aoka tsy ho izany no hitaizanao ny zanakao fa marina loatra ny tenin'i Jesosy Kristy hoe inona soa azon'ny olona raha azony zao tontolo zao ka very ny fanahiny maty antoko izy zay ny am'reny mitaiza ny zanany na de fotoana vetivetiko fotsiny azy mitaiza ny zanany ho an'i Jesosy ry havana. Fahatelo farany de afatra ho anareo tanora ambany fahasoavan'Andriamanitra. Tanora mitondra ny raitapo aminy eo amin'i Jesosy. Tanora mitondra ny raitapo aminy eo amin'i Jesosy. Jona toko voalohany. Ny andininy fa 2:20 Jona toko voalohany, ny andininy fa 2:20 ny anaran'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Andre io no nitondra Simona ho any amin'i Jesosy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao no Simona zanak' Jona, ianao no atao hoe Kefasy, zay atao hoe raha adika Petera. Tanora mitondra ny raitapo aminy any amin'i Jesosy ry havana. Iandre dia anisan'le mpianatra rola, mpianatra Jona. Ny tenenan'i Jona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ony omaliny io izy a nandreny momba ny zanak'ondrin'Andriamanitra, fa eto izy a nahita le zanak'ondrin'Andriamanitra. Nandre de nahita. Ary tsy nandre nahita fotsiny, fa de hoe nanaraka azy, nanaraka amin'izay alehany. Ahoana moa zany ny fanarahantsika an' Jesosy? Hoe te hanaraka azy, io ny teny no migide anao, fanamasina no mitarika anao raha te hanaraka an' Jesosy anao. Ary tareny any amin'izay lalana tiany Jesosy alehnao, fa tsy any amin'izay lalana tianao izorana. Nandre, nahita, nanaraka, ary araka ny tamin'ny louange atao hoe mitoetra ao amin'i Jesosy. Ny hoe mitoetra de tena mitoetra maharitra ka tena hoe manana fiombona-po, manana fiombona-naina amin'i Jesosy ry havanao. Zany ty andrety. Nandre, nahita, nanaraka de mitoetra. Ary zany lehilahy zany ry havanao, zany lehilahy zany, zany no may satria nahita ny Mesia. Tena may izaran'izany vaovao mahafaly zany amin'ny olona akaiky azy indrindra, de ny raitapo aminy Simona. Hoy Andre tamin'ny Simona, efa nahita ny Mesia zahay, efa nahita ny Mesia zahay. Tsisy toriteny lava, tsisy toriteny manahirana, tsisy dictionnaire ny vakina, efa nahita ny Mesia. Zay ny teny tsotra, zay ny toriteny tsotra nataony Andre tamin'ny Simona. De ny tompo, ny fahasoavan'ny tompo no ny asa nandresy lahatra an'ny Simona Petera ry havanao.
ary efa dodona ny tompo ampiasa ny fahasoavany aminao. Aza miandro tapo-pahalalana afaizana baiboly fa raha hoe tahaka ny andrenao efa nandre momba ny zanak'ondra, nahita ny zanak'ondra, nanaraka ny zanak'ondra, miara-mitoetra amin'ny zanak'ondra, mana fiombona naina, fiombona po, fiombona mpanahy amin'ny zanak'ondra, na teny kely tsy tohinona azy iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Taka le fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'ny loham-pianakaviana, anapahany fianakaviana arak'izay onony, miasa amin'le renim-pianakaviana hitaizany ny zanany, ary izy no mitaiza ny an'ny dada Mosesy tsy fantany zanaka le vita fotsiny izy fa le reny io no tena hoe rôle na reo vehivavy angeny tena mitaiza dia eto le zanaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Le teny tsotra ataony Andre amin'ny Simona Petera, mbola manome antsika tombonandro ry havana ny tompo, andiniana tena ary eo ka tsisy hamita tena ny amin'ny finoana, so dia hoe saritsarina finoana mamita tena ianao, tsy hanorina maha-kristianina anao zany ary tsy handovanao ny lanitra zany. Ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, feno fisaorana anao izay nohony amin'ny anjara teny izay nomenao anay. Misaotra anao izay androany fa nanome lanja ny ankonany ianao ka nampatsiahanay tsirairay avy ny andraikitra tandrify anay ao anatin'izany. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay famelombelomana anay ary mitarika anay mandrakariva mba hisaina ny amin'izay efa nametrahana ao anay. Raha nahary anay tokoa mantsy ianao dia nataonao ho lasy vavy izahay ary napetraka ao anatin'izany toerana sahaza ao anay izany. Misaotra tompony amin'ny teninao izay maniraka ny raim-pianakaviana rehetra mba tena ampiasa ny finoana ao anatin'izany ankonany izany, ka mba hitadiavana sy hikatsana ny amin'ny fampiasana ny finoana ao amin'ny fitantanana ny ankonana, ka tsy hanapaka amin'ny hery sy ny fahefana fa hanapaka araka ny fitiavanao Kristy. Tompo malalo, ifonanay miaraka amin'ny raim-pianakaviana rehetra izay fihevera tena zavatra mameno ny raim-pianakaviana, ny avinavi-kevitra, ny fahasiahana, ny fiheverana izay mihoatra ny tokony ho heverina. Tompo malala amin'izao fony raim-pianakaviana rehetra, ary aoka ilay fitiavanao no ameny ny fony izy ireo mba hananan'izy ireo finoana tokoa ahafindra tendrombohitra. Dia ny fahavononam-panahy rehetra Tompo, tovo amin'ny mpanompo lahanao rehetra mba ho tena mpanapaka ny ankonana araka ny sitraponao ary aneo izany finoana izany. Mivavaka ihany koa izahay
ny amin'ny ray mpianakaviana rehetra izay nomenao ny teninao androany. Misaotra ny amin'izany asaribidiny teninao izany manome lanja ny fanabeazana ataony reny ho an'ny zanaka. Misaotra tompony amin'izay teny sy ny faharesendahatra apetraka ao anatin'ireny kristiana rehetra, ary ankehitriny dia maneho ny fahavononana eo anatrianao miaraka amin'ireny mpianakaviana rehetra izay, mba hitaizany ankohonana, hitaizany zaza tsy amin'ny fitiavana ny voninahitra, hitarika ny ankizy ho amin'ny fananana safidy tsara, dia ny fisafidianana ilay fiainana tsara ao aminao Andriamanitra, ka hanefi ny zanakay amin'ny fanabeazana mba ho tonga olon'Andriamanitra. Misaotra ihany koa izay ny amin'ny izay omenao ny tanora rehetra androany, mba tena hitondra ny ankohonana, hitondra ny piraita-po eo anatrianao Jesosy rehefa nahita sy nandre ary nanaraka izay tianao ambara aminay. Misaotra ray malalo ny amin'izay fitiavanao asetrinao, fa tsy tianao hisy ho very izay, tsy tianao hisy raraka andalana ny ankonana rehetra, fa tianao hanompo anao Jehovah Andriamanitra ray. Ifonanay eo anatrianao ray malalo ny amin'ny fahavariana mpanahy rehetra, ny amin'izay tsy nahefana akory ny fanabeazana tandrify, ny andraikitra sahaza tao anatin'izany ankonana izany. Tao miariny tsirairay avy mba hanana fitiavana eo anatrianao, ka hiaiky sy baboka mandrakariva ny amin'ny mampanota, ny amin'ny mamalemy anay eo anatrianao. Riray ny famondram-po raisay, fa tena nisan'izay ho hanana fahatsarana eo anatrianao, te ho isan'izay olona vao vela heloka izay. Koa ilay ranao Jesosy Kristy aoka ho aminay tsirairay avy, hanadio anay, hanamboatra anay, ary hanefy anay mba ho amin'ny fahatsarana izay zanakao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no entinay manonona sy mangataka izany fifonana izany. Amin'ny anaranao Tompo malalo, amen. Riavana malala ny Tompo Andriamantsika dia iray ny famondram-po ary manana teny sy ho mahafaly ambara amintsika indray. Koa raha izao mpitsanganana ary ny teny soa famelan-keloka ho antsika. Fa ho ny soratra masina, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina monjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho eo amin'Andriamanitra. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina miterahany tomponao. Sambatra ny olona izany, Vasaruna ni famukani, Samachani ulana isan, Zisani Jehovah eluka, Aditsimi sifitaka ni fanai.
Aokarisika ry havana hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana laharana faro. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanintana antsika, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny mahery, dia tonga olona izy, nongona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahamim-pody Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanana iray, avy any niaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsahana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava-paminany. Isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ny famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mirabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nosokafany indray ny fiangonana, ary afaka miverina manome voninahitra azy isika ao anatin'ny jobily fisotrondronoan'ny mpitandrina raha maolo miasolofo mivady. Araka izany dia iroso isika amin'ny aladin'ny sampana, sampanasa, asa, fikambanana, ny alahady 4 jolay. Alahady 4 jolay. Noho ny zava-misy ato amin'ny firenena nefa dia misy fandaminana toy izao ry havana. Ireto avy ireo sampana, sampanasa, asa, fikambanana iseho amin'ny fidirana voalohany: sampana vokovoko manga, ny tsantan'ny fitiavana, ny sampana lehilahy kristianina, ny sampana fifoazana, ny CA centre médical sy ny CA akany, ary ny AFF. Ireto kosa no iseho amin'ny fidirana faharoa: ny sekoly alahady, ny vondrona fototra laika, ny sampaty,
ny sampana kristianina tanora zandriny, ny sampana kristianina tanora zokiny ary ny dorkasy. Ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona dia misy ampahany iseho amin'ny fidirana voalohany ary isy ampahany iseho amin'ny fidirana faharoa. Faharoa ry havana dia mampahatsiahy koa fa ny alahady ny ankohonana dia ho tanterahantsika ny alahady 5 Jolay ao anatin'ny Fanompoam-Pivavahana voalohany ihany. Ny Fanompoam-Pivavahana faharoa manko dia misy ny fanokanana ireo zandritsika, ireo zanantsika katekômène, dia mangataka ny amin'ny rapony ireo ankohonana izay efa nisoratra ho amin'ny Fanompoam-Pivavahana faharoa mba hiseho amin'ny fidirana voalohany. Ny alahady 5 Jolay, alahady ny ankohonana. Farany ry havana dia mampatsiahy fa ny komity ny jobily dia mandray antsika eo an-tokotanim-piangonana isaky ny alahady maraina toy izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Hitsangana sika ry havana handray ny tsodrano. Ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka mangesika mbola misaotra an'Andriamanitra ry havana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.